tsisy raha hafa eky tady volan'olo aty zegny ankamaroazany donc mandeha mandafikaty satria lavany efa nijabiaka asa mba ino ny vahaolana andre amin'ny lavaniny nijabiaka aminay aty tsisy raha nanjary aty sara olo mifanaja fa tsy zay raha tadiavanay vola koty mila tireinareo mila voninareo zay problème mandalo ataonareo soroso boka amikaty misy olo magnolagna re izy io baka rô minakaty abo baka degré katy dagno azala tsy faly amin'ny fitonam-panjakana ny olona avy any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny manoloana amin'ny fisamborana ireo mpivarotra katy tao 67 hektara. Ny fahitan'izy ireo toe-java-misy ankehitriny dia ny fitonam-panjakana manao izay fomba rehetra hamotehana ny fiveloman'olona avy any amin'ny faritra avaratry ny nosy. Efa potika tsy misy raisina ny lavany. Orinasa maro ihany koa no efa mikatona. Ankehitriny dia mitady izay fomba rehetra hamotehana ny fivarotana katy. Nefa dia tsy misy ifandraisana amin'ny resaka fanolanana ny finanana katy. Na dia zany nefa tsy ny olona rehetra avy any amin'ny faritra no manana an'izany fomba fijery zany. Efa maro no nisintona lakolosy tato anatin'ny tambazotserasera fa zava-doza ho an'ny olona avy any amin'ny faritra ny fihinanana katy. Ndao aratsika ankaiky ity toe-java-misy ity. Yes, zay faroile, zay boka pharmacie koa, boka pharmacie toeta. Retsy miala mikataotsy, anareo fimenareo, igiaranareo, fa nakakataotsy fo, jusqu'à la mort, kataotsy fo. Raha misy ny faritra tena ahitana olona mpihinana katy, mamboly katy, mamokatra katy, dia ny faritra Antsiranana no laharana voalohany amin'izany. Ny fanaon'izy ireo moa rehefa tonga ny tolakandro dia mibontsina katy daholo ny ankabetsan'olona. Ao anatin'izany ny tanora, ny olon-dehibe, ny vehivavy. Ny tena loza dia zao, hatramin'ny ankizy kely dia mibotaka katy. Ny manambady, ny tsy manambady, ny olona anasa, tsy anasa dia mahita vola hinanana katy foana isaky ny tolakandro. Maro ihany koa ny artista mankafy fatratra ny finanana katy ary tsy mandefitra amin'olona izay mikitikitika makasika an'ity katy ity. Asa yo fiarahamonina ho an'izay mbola natsapa-tena fa tsara natreka ty katy naviato tsaratsara ny toromasonao manga mambarako anao sandra katy zay alade. Maro ihany koa ny mpanakanto mankafy fatratra ny finanana katy. Raisitsika ohatra amin'izany ity mpanakanto anankiray ity izay mpiangaly Gadina Saligy. Tanimboako tsy nahitavako katy Madagasikara eto mba tsara nisy. Izy koa zay tanimboako tsy maintsy ahitavako katy fo. Ty katy ny Ambatoria. Za zao tena fa nikarakatsika ta misy hotelany katy. Ato abatra Ambatoria za zao io katy. Ambohimetrika. Izy koa fa ambohimetrika. Ny antony mahatonga olona misintona lakolosy ato anatin'ny tambazotserasera manoloana ny finanana katy ina ny tapany avaratry ny nosy iny dia ny olona tsy anasa nefa mahita vola hinanana katy. Vola avieza no azahoan'izy ireo mihinana katy. Ny faharoa, zazakely tsy ampitoana mibontsina katy. Zava-doza ho an'ny fiarahamonina izany. Ndao enotsika ny fisintomana lakolosy izay nataon'ny mpanakanto DJ Morsidy avy any amin'ny tapany avaratry ny nosy. Robaka tsika robaka za magnambarinareo robaka zegny simba tsika anao mijotso laboratoire agny ndragnahary subhanallah tsaiky madiniky tsy ako fitogno milatra magnaraka tanàna volako aminao laboratoire tsy magnangy tsy lehilahy tsisy botaka madinidiniky etsika tsara setoaniny katy tatoato taloha to tsika rio amin'ny setoaninany ro taloha namorony izo ro baka mihina katy ro migaka ronono ro migaka antely savarianto ro bako mandry ny tsika ndraiky baka mihina katy igny mila mamono dozy zegny aia ma dozy vonenao ô dozy miampidozy ke misy dozy maty dozy miova-dozy. Misy manome rariny ihany manoloana ny fanotohinana ny fivarotana katy eto Madagasikara.
i olona sasany avy any amin'ny faritra. Ny antony dia zao, raha jerena amin'ny fijery tsy mitanila, ny finanana katy tsy ahitana tombotsoa firy. Ny voka-dratsy no tena betsaka. Ny ohatra azo tsapain-tanana dia mandany vola ny finanana katy. Vokatra izany, betsaka ny vola avy ao amin'ny tokantrano no lasa any amin'ny katy. Ao anatin'izany vola bazary, vola ho an'ny zazakely, vola hividianana lamba, vola maro hafa tokony andeha ao amin'ny tokantrano lasa any amin'ny katy. Maro dia maro ny voka-dratsy entin'ny katy. Fa ny tena zava-doza dia mamono filahina ny finanana katy, indrindra fa rehefa miakatra ny dozy. Ndao ino tsika ty fanehoan-kevitra ty. Kataotry mandany vola, kataotry mamono bangalay, kataotry makaso peo, kataotry mandoto fontanagna, kataotry mandoto lalagna, kataotry mandroboka bazary amin'ny tokantrano, kataotry tsy mampisiky ny zaza, kataotry madomela, kataotry maro zegny raha mikasiky kataotry. Fa nisy voasambotro anke tsoanao mbala manohiraka basy talayon fô iregninao kataotry zegny l'IGV, kataotry tandrema, kataotry katy. Manoloana zany resaka doziny katy mamono filahiny zany, ndao resantsika makasika ny kany izy telo mirahalahy mpivarotra katy reto. No samborina nampidirina amponja, no endrikendrehana ary no ampangaina ho anisan'ny fototra mampirongatra ny fanolanana eto amintsika. Ao anatin'izany ny famporisiana olona hidoroka zava-mahadomelina toy ny roro sy ny maro hafa. Raha ny resaka fanolanana no resahana dia betsaka ny olona mpihinana katy tsy miombon-kevitra amin'izany. Lavin'izy ireo tanteraka ny fanendrikendrehana ny olona mpihinana katy ho mpanolana na koa manana filan-dratsy rehefa miakatra ny dozy. Disoan'izy ireo tanteraka izany. Ho an'izy ireo manokana dia miteniteny fahatany ny fitondram-panjakana. Miteniteny fahatany ihany koa ny olona manamafy izany amin'ny resaka filan-dratsy izany sy resaka fanolanana izany. Ny olona tsy mihinana katy ihany no mamorona izany rehetra izany. Fa ny olona mpihinana katy dia mahafantatra tsara, rehefa avy mihinana katy dia maty ny filahina. Zany hoe tsy manana etaeta hanao firaisana ara-nofo. Lavin'izy ireo tanteraka zany fiampangana ny olona mpihinana katy ho mpanolana sy manana filan-dratsy amin'ny resaka firaisana ara-nofo. Mielibe zegny resaka anaty Facebook, izy sasantsasany tsy olona jiafa, misy olona vitsivitsy manao publication hoe fa ro mpihina katy io rehefa avy mihina katy magnolagna, manao filan-dratsy azony katy io. Aoka retsika tsy teniteny zavatra tsy haitsika satria le olona mpanao publication zegny tsy olona mpihina katy. Ahoana mahafantaranao fa zegny olo mihinana katy rehefa avy mihinana katy mila mitady filan-dratsy, mandeha manao zavatra tsy mamoa fady amin'ny fihinanany katy. Lavinay tanteraka zegny satria katy tsy natao filan-dratsy hinanana azy na agnanaovana raha tsy manjary amin'olona na andeha agnolagnana ny fihinanana katy. Fa le raha tsy nahazatra anareo, tsy culture misy aminareo, lasa zegny miteniteny fahatany zegny le olo tsy mpihina katy zegny amin'le raha. Fa atsika zegny tokony mifagnaja amin'ny zavatra zegny nahazatra atsika. Manamafy izany ihany koa ity fanehoan-kevitra anankiray ity. Tsy ny katy no mahatonga fanolanana fa zavatra. Betsaka ny zava-mahadomelina eto Madagasikara. Raha te hitady vahaolana ny fitondram-panjakana manoloana ny firongatry ny fanolanana, ny fijaliana mahazo ny vahoaka malagasy, dia tokony hijeran-kaiky ny mahakasika ny vidim-bary, ny vidin'ny lavany, ny délestage, ny lalana sy ny zavatra maro manahirana ny vahoaka malagasy. Fa avelanareo ny katy, avelanareo ny mpivarotra katy satria tsy misy fandraisana amin'ny resaka fanolanana eto amintsika izany. Tsy katy mampalesa kôly, tsy katy mampagnolan'olo fa gasy be no baka osoko zegny mampagnolan'olo. Fa izy ka katy
katy resaka katy izy ty tsy mampalay izy mampavy mahalegny aminay aty satria tiala mampavy mahalegny ande teo ny tamin'ny fitondragna ny ravalomanagna fa seky agnapoapoaka katy tantsalaka raha tsy nafaly anay igny izy ka nde namitamby zay andatsabato aminande ambilanande zay amindramba raha hely tavela mampidibôla olagna vary foty 5000 kapoaka izy avaolagna fa tsy katy avy tsy hainay velon-tegna andeha taonay zay izy io ty zay fa naty jabiaka ny lavany naty vidiny ambila hely zay katôtsy maro ny zava-mahadomelona zay fahavalom-bahoaka nefa avelan'ny fitonam-panjakana ho ara-dalàna eto amintsika izany ao anatin'izany ny toka ny sigara sy ny maro tsy voatanisa fa ny tena loza amin'ity zavatra ity dia mbola mahazo manafatra avy any vilany ny mpivarotra toka tonga eto amintsika ny karazana toka mahery vaika nefa tsy raharany fanjakana izany fa nahoana no mpivarotra katy ny mpihinana katy no enjehina tsary nisy miadiady tsisy olo famopaka miady amin'izy ty toaka ambidinande ataonande mazaka latabra fa enande raha malefak'olo toaka rome ambidinande whisky isan-karazany tsary nisy olo nilopoka amin'ny katy olo ka fa nilopoka ty antsiradrano olo fa tsy nay raha fanaoko mary ny tena zava-misy ao anatin'ny finanana katy dia mifanohitra tanteraka araka izay eritreretin'ny fiarahamonina mifanohitra tanteraka araka izay eritreretin'ny manam-pahefana sy fitondram-panjakana satria zao ny olona mpihinana katy dia tsy mpanao herisitra tsy mpanolana ary tsy mpamoan'olona fa olona milamina ny olona mihinana katy olo nihinana katy tsary romodromotro olo nihinana katy tsary mandeha mamirafira olo borziny olo mamono lobaka osiko ny maefa mandoa mangery maefa mandeha magnindry olo ny olo mamono lobaka fa izy ka katy tsary nahita olo namona katy zake nilopoka andalabe ndray namakivaky tavoangy tsary hitako fa kosa raha ohatra zegny ny lalagna ampiarinandrey mitongava ty andrey mandeha mamono izy amina tiala fa zay mpividy igny zegny mbala tafihinagna malao fa mangagna alohanay par-pialanay izy mangagna alohanay mandigny kiraha 7 taogno minanagna katy nivolagnin'olo za tamin'ny Facebook taonao za magnano en direct mihinagna katy fetafeta karaha tenamboa izy ambava ry ohatra niny lily zerve igny za nivolagnin'olo tamindrigny za tsary nagnano eky za fa raha volagniko aminandre resaka katy lobaka ny tegna mampidrogno olo lobaka osiko i lobaka osiko hoan'ny hova aby mifitrifitry mandoto riban'olo rora parakin'ny merina mihigny fao tokony volagninandre gasy be lobaka gasy agnamboarigny i lobaka osiko i nagnino ndraiky izy tsy fongoronandre fa mahazo amboly amiagna taratasy mazava amboara taratasy mikasiky katy fao zay ty afanambelinandre zatra izy avy amin'izay eky andre nandeha nanao togna zay araka fanambaran'ity ranamana ity dia betsaka ny polisy zandary ny manam-pahefana any amin'ny faritra mihinana katy zany hoe midika zany fa tsy manelingelona ny fiarahamonina ny finanana katy fa maro ny olo mihinagna katy polisy mihinagna katy zandary mihinagna katy olo maro maventy be mihinagna katy aminay nagnino ma tsy mba isamborinandre ihany ka mihinagna koa izy aminay aty ia mihinagny katy izy la fongora rango avy amin'ny fitorana izy fô zay ndraiky nadia zay ny tena zava-nisy nanoloana ny fisamborana ny mpivarotra katy anankitelo reto dia tsy ho hitanao eny amin'ny gazety tsy hitanao eny amin'ny televiziona na koa eninao amin'ny radio toy izao ny zava-nisy teny amin'ny 67 hektara somary efa elaela no tsy nankasitraka ny fivarotana katy zay ataon'izy telo mirahalahy reto ny olona manodidina azy ireo vokatr'izay zavatra izay dia nanangotsindre ny olona manodidina ny fivarotan'izy ireo katy mba hamongorana sy hamotehana ny fivarotana katy manodidina ny toerana misy azy ireo rehefa nandeha ny fotoana dia nirongatra ny resaka fanolanana tsy fantatra tsara ny tena fandehany dia nampifandraisina amin'ny resaka fanolanana ny fivarotan'izy ireo katy ka natonga azy ireo no samborina ary nampidirana ponja vonjy maika tsy ho hitanao eny amin'ny gazety zany rehetra zany
fa ity olona anankiray ity no anazavazany amintsika. Tegna marigny misy andian'olona maromaro zegny mipetraka magnodidigny amin'ny tany ivarotagna akaty io nanao collecte de signature hoe fa tsy mankasitraka fivarotandreo akaty magnodidigny amin'ny place zegny ipetrarandreo io. Kanefa mahara malalama tsisy toeragna hafa tokony ivarotandreo akaty koa tsy tamin'ny toeragna io. Ke nisy fitoriagna zegny nataon'olo maromaro zay nanao sonia fa ny tegna mampalahelo eto raha ohatra ka olo ava eto Antananarivo nanao signature napiditra problème iry avatsika mbala azo tolerena, mbala azo eritreretigny fotony ro zegny tsy niaigny tamin'ny fiainagnantsika namikoty, tsy mahay zegny karakory zegny fomba fiainagnantsika agny araka ny teneniko zegny tsika ty gaso sambo amin'ny culture anany, sambo amin'ny fomba fiaignany. Fa ny tena mampalahelo eto ny olona hava amintsika agny koa agnisany mba nanao signature napiditra problème ro zandry namatsika bro ary ny afara amin'ny fidirandreo anamponja. Manoloana ny zany rehetra zany mampahafantatra mampitandrina ny fitonam-panjakana ny olona avy any amin'ny faritra avaratry ny nosy. Izao zavatra ataon'ny fitonam-panjakana izao dia fiantsiana ady, fitadiavana korontana. Azo lazaina fa mikitikitika zavatra saropady ny fitonam-panjakana ankehitriny satria ny olona avy any amin'ny faritra avaratry ny nosy dia sarotiny mafy amin'ity resaka akaty ity. Aleo lavitra ny fitonam-panjakana mikitikitika ny volamena arenan-kibotany maro hafa any amin'ny faritra avaratry ny nosy toy izay mikitikitika katy. Plaisiran'izy ireo io tsy tian'izy ireo kitikitiana. Tukanaro ilo konso korka katy ndraiky avy la guerre. Anao koa titady la guerre tsara président. Atsukuria katy fa anao mahita olon côté itsangana fotony plaisir ando. Iro tsara nandeha varavary anareo fanjakana nitady volany katy. Tsendiky iro côté tsara nandeha amin'ny tanànanareo nandeha nitsokorika pomme de terre carotte nareo ty mampody problème. Ankoatr'izay mandefa avatra amin'ny fitondram-panjakana mba hanaja ny fiveloman'olona avy any amin'ny faritra. Izao zavatra ataon'ny fitondram-panjakana izao dia tsy misy afa-tsy ny famotehana ny olona avy any amin'ny faritra. Efa nopotehana ny lavany, nopotehana ny langilangy, nopotehana ireo vokatra maro hafa avy any amin'ny faritra. Nakatona orinasa maro toy ny Secren, Sikoma sy ny orinasa maro tsy voatanisa. Ankehitriny mitady zay fomba rehetra amotehana ny fivarotana katy, mitady zay fomba rehetra amotehana ity fiveloman'olona ity. Noho izay zavatra izay dia mandefa afatra ho an'ny fitonam-panjakana mba hanaja ny fiveloman'olona. Ndao inotsika ity afatra avy amin'ity olona anankiray ity. Tsisy raha hafa eky tadivolan'olo aty zegny ankamaroazany donc mandeha mandafo katy satria lavany efa nijabiaka. Asa mba ino ny vahaolana andre amin'ny lavaniny nijabiaka aminay aty tsisy raha nanjary aty fa nefa ndraiky ny katy hely fahagna ka zegny mbala fongory. Izy aty azonao ataony tsy mihinagna katy anao ka fa hitanao fa za zegny raha mba hitsatratra hely mandria matsagna. Anao mihinagna hely mandria 15 minutes 20 minutes anao mandry anao mianko avao fa tsisy tihinagna katy ohatry zegny anao fa mandeha makandra. Sara olo fagnaja hajanareo côté fa tsy zay raha itadiavanay vola côté mila tireinareo mila voninareo côté tsendiky nan konkon varavaragnanareo maventy ameza volany katy zay problème mandalo ataonareo source boka amin'ny katy. Misy olo magnolagna re izy io baka rô mina katy abo baka on degré ny katy nanolo azala anareo koa fa titady raha itadiavanareo ady defa andesinareo artikala voalohany katy. Misy olo nagnolagna re io degré ny katy azala aza atao karaha zay koragna zala fa raha izy fonagna dalagna igny fa aza ampidirinareo katy manemy koragna ndraiky anareo
fa olo ihinana sarively jery dia fa tanareo katy anareo mitsakarikahady fa olo koa mitsokoriky mahazo sokorinareo katy fa ny voninareo lavany fa naty voninareo sekreny naty itsokoriky katy koa nareo zo eto ampamarana dia zao tsy azo lavina ary tsy azo afenina ny voka-dratsy ateraky ny katy. Betsaka ny zaza tsy ampitoana mihinana katy. Tsy azo afenina ihany koa fa betsaka ny fotoana lany amin'ity fitsakoana sy fankafizana katy ity. Lany fahatany amin'ny fitsakoana katy sy fankafizana izany ny tapakandro iray manontolo. Nefa tapakandro zany dia havitana zavatra maro, mety ho resaka asa, fianarana, na koa zavatra afaka ampandrosoana ny tokantrano, ampandrosoana amin'ny fiarahamonina, ampandrosoana any Madagasikara. Ety amin'ny farany dia mahafisitsika eto ny afatr'ireo mpihinana katy. Tsy misy fandraisany amin'ny resaka filana aranofo ny fihinanana katy. Tsy misy fandraisana amin'ny resaka filan-dratsy na koa resaka fanolanana ny dozy avoakany katy. Ireo mpihinana katy no manamafy an'izany. Ankoatr'izay dia lavin'izy ireo tanteraka raha ohatra ka endrikendrehana ho mpanolana, endrikendrehana ho mpanakorontana ny fiarahamonina. Feny zavatra teny izy ireo ampitaina dia zao: ny olona mpihinana katy dia olona mankafy fiainana. Ary zay ihany koa mamarana ny videontsika androany, aza adino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.